Asa Fanaovan-GAZETY tsy mipetraka ho ray aman-dreny-piany ministry ny serasera hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Filohan'ny OGM nalaroty ny fanjakana ny AHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA fampitahan'ny florazuela ny isan'ireo matin'ny COVID-19. Sasanangy tsy mitovy ny eto Madagasikara sy Andy ary ireo firenena hafa ho ialana Vaovao Sitrakanao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao volana vaovao herinandro vaovao alatsinainy fahatelo ny volana May ny taona 2020 atolotry indray ary ny ARA-PAHASALAMANA Mbs manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ary izao alina izao dia mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany androany ny vadiny filoha teo aloha Ramatoa Vaovao Valamanana fitinina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ireo lalana nodiaviny sy ny asa vitany nanasoavany vahoaka pray tandrazana aminy. Ravorazafy mahenina sy Manorandriamalala no mitatitra amintsika ny fanadihadiana. Ny taona 17 no teraka teto Antananarivo i Ramatoa Lalao Iarivelo Rakotondrainy marina fa mitsingerina ny Vaovao Mbs taonany. Ny taona 17 nanambady ny Andriamatoa Marika Ravalomanana tany Merkesinina izy niteraka 4 menada izy ireo. Raha jerena kosa ny lalana antiaviny mpanao politika ary mpikambana ato anatiny tokony tiako Madagasikara teo anelanelany taona 2020 hatramin'ny taona 2020 première dame ny Madagasikara ary voafidy ihany koa ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020. Ny taona 2020 dia nirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena i Ramatoa Lalao Ravalomanana raha tsy navelan'ny latsaka ny vadiny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Nosakanana koa ny izay firotsahana izay noho izy nolazaina fa tsy mipetraka teto Madagasikara erim-bolana milohan'ny fifidianana. I Jean-Louis Robinson noho izany no latsaka tamin'ny anarany Tokitim matahorinan'izay. Ny raiky amin'ny 3 Jolay 2020 lany no ben'ny tanàna n'Antananarivo i Lalao Ravalomanana ary nandray ny asa ny volana Oktobra. Azony avokoa ny polisy tanjatony vato malona mpifanadrina amin'ny Lalatina Rakotondrazafy. Anisan'ny nampiavaka ny komina Antananarivo tamin'izany fotoana ny tsy nahazony fanampiana avy tamin'ny fitondram-panjakana ambony toa ireo komina hafa satria mpanohitra ny fitondrana. Voatery nitady fanampiana avy tany ivelany noho izany ben'ny tanàna ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Nanaraka fiofanana ben'ny tanàna voalohan'ny tany Allemagne ny tenany. Nandritra ny fotoana nitondrany anisan'ny asa vita tao anatin'ny komuna Lalakely isaky ny elakelan-trano tao anaty boriboritany enina ankoatra ny fanamboarana foto-drafitr'asa sy ny maro hafa. Fa raha bangona amin'ny ankapobeny fandaharana manokana nataon'ny filoha Andry Rajoelina Alina dia mamovaravarana amina adi-hevitra politika satria maro ireo resaka atao izay azo lazaina fa miendrika fanontaniana no valiny no tena tsy voavaly loatra ihany koa ny azo ambara ihany koa anefa fa ny fomba nitondrana ny fandaharana izay nanasana ministra 4 dia maneho ny tsy fahavonona ny filoha amaly ny fanontaniana ireo mpanao gazety. Matoa andady soratry Marina Andriatsoava eo amin'ny feony Ravorazafy mahenina rindran'ny sariny Andry Rakotomalala. Endrika hafa no nitondrany fiadidian'ny Repoblikan'ny fandaharana manokana izay nita fa ny filoha Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy alina. Nanasa ministra 4 ny filoha ka izy ireo no nifantohan'ny fanontaniana mpanao gazety. Hitantaratra fa tsy tena vonona maly fanontaniana ny filohampirenena. Tsy karitra nandritra ny fandaharana koa fa misy ministra tsy voafeny filoha satria raha ity farany no iantefan'ny fanontaniana dia toy ilay ministra indray no nandany andro namaly lavabe izany. Mampiseho endrika tsy fanajana sy fomba fifandraisana eo mpitondra fanjakana izany. Ankoatra izay dia niezaka mafy ilay mpanao gazetiny TVM izay nandrindra ny fandaharana nitsinjaran'ny fotoana. Nisy fanontaniana mbola tokony hipetraka saingy voatery nofaranana satria izy no nitantana ny fotoana. Mety efa nomanina izany, mety efa natao izany mba tsy sinny hoe mitarasoka be ny fanontaniana petraka ny mpanao gazety nefa tokony ho izay. Ny tsikaritra dia betsaka ny zavatra nandrasana valim-panontaniana fa tsy tafapetraka ny fanontaniana noho ny afoizan'ny fotoana ve sa kosa tsy tafiditra tanaty planina na koa noho ny fifehezan'ny mpandrindra ny fotoana. Amin'ny ankapobeny dia saika niompana tao anatin'ny fifehezana COVID-19 ny fandaharana na dia mivantana azy ilay fanontaniana amin'ny fitavosavozan'ny mpitondra dia toa milaza ity farana fa manao tsara ny asany. Nambarany filoha mihitsy fa tsy mahay makasitraka ny malagasy. Hitantaratra nefa fa belesika sy fitavosavosana. Misy olany koa fa tsy mihaino ny fitarainan'ny vahoaka ny mpitondra. Tsy voavaly ny fanontaniana makasika ny fanafarana vaksiny ho an'ny Fondation Akbarali na dia nilaza ny fanjakana fa tsy afaka manafatra vaksiny ny tsy miakana.
Izy izany no manafatra io vaksina farany Akbarali io. Tsy mazava ihany koa no hoe ho avy amin'ny 7 volana Mey izao ny vaksiny. Ahoana nefa ny fomba izaran'izany? Ho ansehatra ny fitaterana dia tsy voafehin'ny minisitra ny mikasika ilay zidina Air France mitondra mpandeha 730 ny herinandro lasa teo. Raha ny fanazavana dia tsy mitobana ny fanazavana. Nolazaina fa motif impérieux no nidiran'izy ireo teto amintsika, izany hoe antony mahaolona no nampidirana azy. Antony vitsivitsy no tanisain'ny filoha, misy mitsapo tena, misy dokotera itsapo ny havany sy ny sisa. Marina fa misy 30 mahery ireo trangana Covid-19 tao anatin'izany sidina izany. Nisy ny fanazavana fa nisy nanao taratasy osika, mipetraka ny fanontaniana, mba ahoana hono mahasovo frantsay mahakasika izany, tsy teraka incident diplomatique avy ny filazana izany. Voatery mihitsy aloha ny filoha Rajoelina namarana ny ady-hevitra ka nilaza hoe ifanarahana izany fa tsy misy exception azo atao intsony. Mahakasika ny vidim-piainana indray dia azo lazaina fa tsy nahavaolana ny fanjakana mikasika an'io ary tsy mahafeny asany. Toy ny asan'ny ministera no narangaranga ny minisitra fa tsy nivaolana ifehezana ny vidim-piainana. Nambara fa maikindao loatra amin'ny fanafaranentana isika eto Madagasikara, kanefa ireo fanapahan-kevitra no raisiny ihany no mahatonga izany. Lafiny zavatra maro no nandrasan'ny olona tao anatin'ilay fepetra, mitombo ny faritra mihidy, toa tsy voaresaka ny lafiny sosialy, mbola izy ve nitosika fametsy ny vaditsinjo, ahoana toy ny fanampiana ireo tohana ny lafiny fitaterana. Eo amin'ny lafiny fahasalamana, voaresaka fa nisy fihenana ny atotanisy ireo olona voany aretina, nisy fiakarana ny atotanisy ireo olona sitrana, tsy voaresaka kosa ny ED1. Raha tsy hivona, roa herinandro lasa izay dia nilaza ny filoha Rajoelina fa mandeha observation clinique io fanafody aiza izy izany dingan'izany, firy ny nararina anaiky an'ilay izy, ampy ve ny fitaovana anaovana izany, inona no aviny, fanontaniana nandrasan'ny be sy ny maro koa ny mahakasika ny toe-karena. Toa tsy mipetraka ny fanontaniana nefa ny ministra ny varotra dia nilamina be nanontatitra izay zavatra nataony nefa tsy hita loatra anaty vilan'ny olona ny tena votoantany. Niandrandra vahaolana ny mpandraraha izay sahirana. Ahoana ny fandoavana hetra? Ahemitra sa tsy isan'andro nisy fionana ny filoham-pirenena, sy mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, saingy toa tsisy nanisy resaka amin'ny raharaham-panjakana na ny engagement nataony tamin'ny raharaham-pirenena. Toa tsisy nataony, toa tsisy nanontany. Ahoana ny fanamboaran-dalana, aiza ho aiza ny fandoavana ny allocation financière ireo mpianatra manohy fianarana ny ivelany, aiza ho aiza ny PEM, adino, misy, taraiky, tsisy fanampiana, fanontaniana mipetraka daholo izany. Adino ihany koa ny raharaha-volamena, 7.5 kilao, marihana fa mbola misy olona tavelana imponja na eto Madagasikara izany na ny ivelany. Andrendraina fotoana manaraka mba hisy ny resaka jirama. Adindray melohan'ny fandarana manokana dia niaina fahatapahan-jiro ny faritra maro teto an-drenivohitra. Roa herinandro lasa izay dia nisy ny plan zéro coupure ary ny arahana nahita ireo fahasarotana eny amin'ireo hopitaly. Noresahana moa iny tao amin'ilay fanontaniana, ianareo ve mahatsiaro tompona andraikitra? Saingy tsy sena nahitsy tsara ny valitenina dia niteny aza ny filoham-pirenena fa mila valiteny mazava ny olona ary tsy misy zavatra kiafinafina. Miharihary aloha fa tsy voafeny fitondrana ny fitantanana ny firenena. Ny anjara filoham-pirenena dia nanome statistika sy izay iveriny fa asa vita ary mifepetra. Ny ministra kosa natao amaly fanontaniana, saingy hita ihany nefa fa tsy mazava ny valiteny ary tsy araka ny nandrasana. Toy izao kosa indray ary nitatitra ny Covid-19 nivoaka farany ho an'ny androny omaly faharoa ny volana Mey ny taona 2024. Iraika ambin'ny folo indray ireo namony eny teto Madagasikara, ny tranga vaovao kosa 20 tamin'ny fitiliana 20 sy 10, ny tsinjara toy izao isaky ny faritra. Analamanga ny 20, Atsinanana iray, Matsiatra ambony 3, Atsimo andrefana 10, Menabe 20, Pongalava 3, Analanjorofo 3, Anosy 13, Iorombe iray, Sofia 3. Olona 20 sy 700 sy 3 no mbola manaraka fitsaboana manerana ny nosy ary 20 sy 300 ireo manatranga fahasarotana na forme grave. Fa mitohy 10 andro manaraka indray ny AHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA ao anatin'ny fiboana trany ny faritra Analamanga ny sabotsy sy ny alahady raha ny fanambarany filohan'ny Repoblika alina tamin'ny fahitalavitra. Entina aminao fohifohy ny famotinana mikasika izay raha voazafy mahenina sy manora ndre malala. Mitohy mandritra ny 10 andro ny AHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA manerana ny nosy. Mbola mikatiny ireo faritra Analamanga, Savary, Antsinanana. Ikatana manomboka ny alarobia 10 Mey izao kosa ny faritra Vakinakaratra, Matsiatra ambony ary Anosy. Miverina misokatra amin'ireo faritra hafa ny faritra Boeny sy Nosy be. Manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 maraina ho an'ireo faritra mikatona kosa ny couvre-feu.
Araka ny fanambarana trany, miverina mianatra ireo kilasy manala fanadinana CEPE, BEPC ary baccalauréat amin'ny faritra Mikatona. Tsy mbola misokatra ihany koa ny anjerimanontolo amin'ireo faritra Mikatona. Afaka mianatra ireo mpianatra rehetra ny faritra tsy Mikatona fa manaja ny fepetra ARA-PAHASALAMANA. Tsy mandray sidina avy any ivelany intsony na avaiza na avaiza i Madagasikara ary mijanona tanteraka ny sidina anatiny manerana ny nosy izay ataony tsara tia manomboka ny alarobia izao. Ho an'ny faritra Analamanga, ampiarina ny confinement total ny sabotsy ny alahady ka ny taxi ihany no afaka miasa. Asam-panjakana sy service essentiel no afaka misokatra. Mikatona kosa ny zotra nasionaly na voaka na miditra ireo faritra Mikatona fa malalaka ny fitateran'ny entana sy ny vokatra manerana ny nosy. Tsy misokatra ny toeram-pivavahana rehetra fa omena fandaharana manokana amin'ny anao manjerim-panjakana. Misokatra kosa ny restaurant fa atsasaka ny toerana afaka draisana olona ihany no ampiasaina. Ny bar, ny karaoke, ny toerana fanaovana alpandehizina sy ny fanaovana lanonana dia Mikatona avokoa. Fandevenana ny andro niny andra sanatrika matin'ny Covid ary tsy mahazo mihoatra ny folo ireo mpandevina. Ho tonga amin'ny 7 Mey kosa ny vaksiny Covishield nafarana tamin'ny COVAX. Isy ny lamina manokana ka ireo mpiasa amin'ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana ary olona marefo no isitraka izany voalohany. Isokatra manomboka amin'ny herinandro kosa ny CTC19 ao masera ISTS Andoharany Fotsy, ny hôtely hôpitaly PROGRAMA, ny CTC19 Vakinakaratra, CTC19 Fianaratsoa ary ny CTC19 Taolaniaro. Ny vaovaon'ny asa fanaovan-gazety tahaka ny isan'ny taona dia misy ny fifaninanana. Fanaovan-gazety FANATSIKAFONANA izay karakarain'ny Transparency International ho an'ny androany no nanatanterahina ny fanomezana ny loka ny mpanao gazety telo voalohany tamin'izay fifaninanana izay teny amin'ny musée de la photographie Andohalo no nanaovana izay fanomezana loka izay fanadihadina eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Ity ny lahatsoratra nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana Grand Prix Malina. Andian'ny fahatelo ny fifaninanana fanaovan-gazety FANATSIKAFONANA eo amin'ny sehatra ny kolikoly karakarain'ny Transparency International. Aoka izay ny fahanginana manarona ny kolikoly ara-nofo no lohateny ny lahatsoratra. Miresaka mikasika ny kolikoly iainan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, indrindra ao amin'ny sampana fianarana mpitsabo. Ny ankamaroan'ny mpianatra ho mpitsabo dia hiara ny kolikoly ara-nofo avokoa raha araka ny fanadihadiana nataon'izy mianadahy. Raha manohatra ireto hiara ny fanerena ara-nofo dia hivarina nofo ratsy ny fiainany, antso-jay, herisetra, fanalana baraka, tsy fahafahana fanadinana. Raha sanatria manaiky kosa nefa dia roboka tanteraka anatin'ny kolikoly, herisetra, ara-tsaina sy ara-batana. Io no ampahany tamin'ny lahatsoratra izy mianadahy. Betsaka ireo mpianatra natonina ny zana no resena lahatra tamin'ity asa ity. Maro ny tsy nanaiky, maro ny nanaiky ny zara fa ny afinendrika sy tsy nanaiky no tononona anarana. Nisy ihany koa anefa ireo sa, ny toroka, ny tranga tsy nety niatra tamin'izy ireo. Maro zany ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo hiaran'izay kolikoly ara-nofo izay na ny corruption sexuelle fa noho ny tahotra sy noho ny hoe fitiavana te azo ny diplôma dia manaiky tsy fidiny ny zava-misy. Andian'ny fahatelo ity fifaninanana ity izao izay karakarain'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Izany hoe efa nanomboka ny taona 2024. Afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana avokoa ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara. Efa misy enquête BDB, sarana gagabe fa tena misy enquête BDB ary tena misy anaran'olona BDB koa, anaran'olona sy anarana fikamanana BDB hitao. Ary nefa misy fiovana kely ihany koa fa tsy reny resaka enquête hoe anonyme fa ndreny enquête sérieuse izy fa nazany koa re afaka afana koa hoe mametraka tsara hoe mametraka fe, mametraka anarana, mametraka fait de corruption. Nahazo ny laharana voalohany tamin'ity fifaninanana araiky amin'ny 24 ity i Monica Rasoloarson sy Tsika Rahagalala tamin'ilay lohahevitra kolokolo ara-nofo eny amin'ny anjerimanontolo. Nadia Rahonomanalina sy Elize Nandrasanela kosa no laharana faharoa tamin'ny lohahevitra Tosika Fameno kiantrano antrano sy kolokolo Vaobe. Yves Samuel Jona sy Pelle Vakana Sarobidy no nahazo ny laharana fahatelo, lohahevitra mikasika ny Matsiatra Ambony, kolokolo mikasika ny Dahalo.
Rahantsika manaraka kosa indray ary ny vaovao tapatapany tafiditra ao anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety androany nanao fanambarana ny masoivo amerikana eto Madagasikara nandritra ny ady maneran-tany tamin'ny arety mifindra COVID-19 dia nanohy ny tanàndraikitra lehibe tamin'ny fiantohana ny mangarahara sy ny fampitambavao amin'ny olom-pirenena ary ny ady amin'ny fanapariahana vaovao tsy maripotra ny haino vaky-jery teto Madagasikara. Ny asa fanaovan-gazety malalaka sy mahaleo tena dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fotoanan'ny krizy ary roy mampifandray ny fanjakana rehetra sy ny vahoaka tompon'izy ireo hoy ny fanambarana. Fa nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny fanabeazam-pirenena ho an'ny androany. Ho an'ireo mpianatra izay tsy mbola mianatra, anjaran'ny sekoly tsirairay avy ny mametraka ny lamina amin'ny fanomezana sy ny famerenana, ny lesona sy ny entimody mifanaraka amin'ny hoentimanana eo am-pelatanana ny sekoly sy ny ankizy. Tsy misy ny fiovana kosa amin'ny daty anatanterahina ireo fanadina-panjakana hatreto, saingy miankina amin'ny fivoarany toetra ARA-PAHASALAMANA kosa no hisy ny fiovana na tsy. Isinao ty ivoaka ary ho alefany amin'ireo sekoly miankina na tsy amin'ny fanjakana manerana ny faritra 2020 mahakasika ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alarobia fa 5 volana Mey izao. Marina fa afindreny amin'ny EPP Analamahitsy ireo ankizy kilasy mpanadinana ao amin'ny EPP sy CEG soa mandrakizay. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia manoloana ny fianakany COVID-19 any Inde. Nanapa-kevitra ny ampiato ny famatsiana ny vaksiny ao anatin'ny programa COVAX ny mpamokatra any an-toerana. Ireo indiana tapitrisany aloha no isitraka izany. Raha vorazafy maherina sy Manorandre Malala. Mandina 3 isa isan'andro ny olona matin'ilay COVID-19 double mutation en Inde raha roapolo tapitrisy eo ny tranga vaovao. Nanomboka ny sabotsy iray mety eo. Nanapa-kevitra ny fanjakana ny toerana fa hanomboka ny fanaovam-baksiny. Herinandro maromaro izao no efa nampiato ny fandranana vaksiny i Inde izay mpamokatra voalohany ireo vaksiny anaty programa COVAX izay natokana ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana. Marina fa firenena 200 isa maneran-tany dia tokony hisitraka ny programa COVAX izay napetraka ny OMS niaraka tamin'ny Alliance Globale Gavi. Firenena 20 amin'ireo no kely fidiram-bola ary mila vaksiny maimaimpona. Hatramin'ny taona 2020 anefa izay nanombohan'ny programa naminavina ny OMS fa $7 miliara no vola ilaina amin'ny fanafarana ireo vaksiny ao anatin'ny programa COVAX ireo. Firenena 170 sy fikambanana hafa no mamatsy vola, saingy $2 miliara ihany no voaangona. Tara noho izany ny famatsiana izay nitapaky ny volana febroary 2020 nahazo izany ohatra i Côte d'Ivoire sy Ghana. Ny voalohany volana Aprily 30 tapitrisa ny vaksina parita ka raha 10 tapitrisa ny tanjona ny farany volana Martsa. Raha tsy ivony, ny vaksiny AstraZeneca no tena nahazo toerana ary nosafidiana tamin'ireo vaksiny Pfizer, BioNTech na Moderna. Mora kokoa ny AstraZeneca ary azo tehirizina anaty vata fampangatsiahana tsotra no mandaitra hatramin'ny 13.7 isanjato ary mety ho an'ireo firenena kely fidiram-bola. Olana mipetraka nefa orinasa indiana iray, Serum Institute of India, no anisany mamokatra ny ankamaroan'ireo vaksiny ao anaty programa COVAX. 1 miliara ny vaksiny tokony hovokarina, saingy ny 14 Martsa nanapa-kevitra ny ampiato ny fanondranana ny AstraZeneca ny fanjakana indiana. Avokany, firenena 10 tokony andefasana vaksiny 90 tapitrisa ny volana Martsa sy Aprily teo avy tany Inde no tsy nisitraka izany. Miandry fiverena fandranana vaksiny indray tompona andraikitra iray misahana resaka vaksiny St Berkeley tokony efa miverina izany ho izy satria marobe ny firenena matanjaka no efa manolotra fanampiana ny Inde mba hampiana an-tranga. Tao anatin'ny amehana moa nanome lalana ny ampiasana ny vaksiny Moderna ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana ny OMS nanomboka ny 30 Aprily teo. Hatreto firenena 20 isa no efa nahazo vaksiny, 7.4 tapitrisa atao anatin'ny programa COVAX. Mbola lavitra rehefa niezaka tokony atao raha 2 miliara nisina vaksiny tratrarina mandritra ity taona ity. Fa mahaberesaka tokoa ny fepetra noraisiny filohan'ny Repoblika alina tamin'ilay fandaharana nataony niaraka tamin'ny ministra miisa 4 tahaka ny mahazatra mody zara raha noresahana ny tena maharary ny vahoaka ary azo lazaina fa fanambaniny ireo ainana fohy teto Madagasikara no tena nibahana. Solombavambahoaka ny Madagasikara iray ary no nanio ny heviny atao anatiny ity fanadiadiany Asinandria Malala sy Tokira Marolahy ity. Tsy tahotra tsy enatra fa vita amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa aminy
ny mampitany isareo namony ainy teto Madagasikara sy ny tany ivelany. Raha tsy lazava-tsy ainy isika dia efa tafiakatra ray faingo 7.7 miliara ny isan'ireo polina anyt raha ny fahasamboaka tany ny faranteo raha jerena. Eto Madagasikara 20 tapitrisa monja. Ny antsika eto Madagasikara ihany koa mbola olana goavana ny fiandrasana ny valin'ny fitiliana izay natao. Misy moa fampitahana nataony mahakasika natotanisa ho an'ny olona voan'ny Covid sy ny lavo na namonaina an'izany Covid izany. Izay sasanangy samihafa raha jerena ny zava-misy eto Madagasikara sy ny any ivelany. Voalohany manoloana ny antotanisa ho an'ny mponina eto Madagasikara sy ny any ivelany dia mifanalavitra be zany. Raha raisitsika ohatra ny any Inde dia amina miliara ny olona monina ao anatin'izany firenena zany, ary ny eto Madagasikara dia 26 millions eo ny mponina. Faharoa, ny amin'ny lafiny fijerena ny hoe olona voan'ity aretina ity, nametraka laboratoire vaovao ny fanjakana natao indrindra ny hoe anafanganana ny fahazahoana ny valin'ny fitiliana zay ataon'ny vahoaka malagasy zany zay manana ahina ianana an'izany sotra aretina zany. Ny zavatra hita nefa dia anarany nisy ny fanampy ny laboratoire zay efa nisy teo aloha, kanefa dia tara dia tara ny fanomezana an'izany valin'ny fitiliana zany. Eo anelanelan'ny fotoana indrasana ny valin'ny fitiliana nefa reny olona ireny dia efa mifandray na efa mifampikasokasoka amina olona maro. Raha ohatra moa ilay olona zany ao anatin'ny hoe toebatana tomady na le hoe porteur sain ozintsika, dia maro amin'izy ireny no tsy afaka miditra ny anivon'ny orinasa iasana fa voatery miandry ny valin'ny fitiliana ofisialy. Zany anefa dia ahitantsika fotoana lava zay vao mahazo an'izany vokatra ny fitiliana zany ireo olona ireo. Eo ihany koa ny amin'ny olona lavony ity aretina ity, tsy azo lavina fa maro ireo olona izay efa ndaosy ny fahafatesana zay vao mivoaka ny valin'ny fitiliana. Ireny rehetrareny anefa araka ny nambarany ministra ny fahasalamana raha tamin'ny valiteny izay nataony omaly, fa tsy tafiditra ao anatin'ny antotanisa zay manamarika an'izay hoe fahafatesan'ny olona lavina aretina zany. Azo adika ho fanamavanana ny hain'ireo malagasy matin'ny Covid-19 ireny filazana tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireny. Tsara ny manamarika fa tsy vao izao no ny lalao sy nampitataray marika toy ireny ny mpitondra fanjakana fa vao hatrany ampiando ho an'ny ity havalana aretina ity. Marihana nefa fa matoa mampivarahontsana ny atotanisa any ivelany dia noho izy io tena ofisialy. Tsy mameratra mpitondra any amin'ireo firenendehibe ireo mantsy izany taray marika izany satria izay ny marina. Ny eto amintsika moa dia ampolony hoe matin'ny aretina isan'andro kanefa inanivon'ny fiarahamonina dia fanohatra amin'izany. Fa roa volana ty aoreny ilazany filomarika Ravalomanana fa tsy maintsy iverina amin'ny teniny sy ny mpitondra fanjakana amin'ny fanafarana vaksiny dia tapa-kevitra tokoa ary fa ho avy tsy ho eto Madagasikara ilay vaksiny Covid Shield amin'ny ity fiandohany herinandro ity. Na be resaka tany ivelany tany anefa ity vaksiny ity fa tokony hojerena kaiky hoy ny nambarana mpano politika iray Asinandria Malala sy Tokramaro Lahatrany. Efa niteraka resabe tany ivelan'i Madagasikara indrindra taty Afrika ity vaksiny afarany mpitondra fanjakana malagasy ity. Raha ny vaovao izay navoaka ny Reuters Afrika dia fantatra fa ho lany daty amin'ny 14 Jona ho avy izao io vaksiny io. Tany Congo mantsy dia tsy narisika tamin'io vaksiny io ry zareo Congolais ka nitadiavana firenena hafa ny anaparitahana izany toa Togo, Ghana, Centrafrika ary Madagasikara. I Congo mantsy nanafatra vaksiny fitoety sy iray tapitrisa ary narisarisa ny Congolais vao nafantatra fa ilay vaksiny AstraZeneca io tonga any amin'io ka mbola misy ambiny 3 hetsy sy iray tapitrisa aparitaka amin'ny firenena aty Afrika toa ny Togo, Ghana, Centrafrika ary Madagasikara. Mila raha maso farak'izay akaiky araka izany io vaksiny ho tonga eto Madagasikara io hoy Erika Randrianaivo.
izao ny manahirana mantsy satria raha nyresaka niny ny ministère ny fahasalamana ny olomaly ny hoe amin'ny Covishield izay fantatritsika tsara fa générique ny AstraZeneca ihany. Firenena afrikanina anankitelo ange no nieritreretina ho andefasana izay stock tao Inde izy io. Rehefa nisy fetraikany satria io ilay atahorana mampa-coaguler ra na le hoe mampivaingana ra izany hoe tena ilana fitandremana mafy mihitsy. Mialatsiny tsy ny tena no manam-pahaizana amin'ny fahasalamana fa mpisehatra amin'ny fahasalamana no miresaka an'izany ka raha sanatry générique na AstraZeneca ihany no eritreretina ho ampidirina eto misy zavatra tokony jerevana akaiky ihany so sanatry tsy ilay aretina indray na afaty fa ilay vaccine tsy ny tena mihitsy no mampatahotra olona ny hoe aza miroso amin'izy satria sao de zao na sao de zao fa kosa tsara jerevana akaiky ary ny azo eritreretina moa ny hoe nanahoana ilay fiaraha-midinika tamindreo akademisiana malagasy nandinika n'io vaccine io marina ve zany no maharesy lahatra antsika ny hoe hitondrana sy ny tanana ny voaka malagasy hiditra amin'izay fanaovana vaccine zay. Ny tao anatin'ny fandarana miara-manonja moa androany dia anisan'ny namoaka izany vaovao tsara ho fantatry ny malagasy izany. Fanampatsiahany endriky ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ny taona 2024 ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razara-Pierre androany sy tao anatin'ny fandaharana miara-manonja na baribariny ihany koa fa toy ny ministry ny serasera ankehitriny indray no filohampirenena. Ravorazafy Mahenina sy Manora Ndremalala. Navadiky ny ministry ny serasera resaka politika momaly ny mahakasika ireo mpanao gazety mpamakafaka misy roa na moa fanjakana fampisamborana tsy nasiana resaka kosa ny momba ny ministra teo aloha Roly Mercia izay marary any Amponja. Tonjy mpanao gazety no endrika aseho ministra ny serasera ankehitriny izay mitsanga-pahavalo any mpanao gazety aza vao maika izy indray no manenjika ireo mitovy aminy sy mampidra Amponja azy reny. Ny tantara dia mamerina fa zany fahatelo ny volana me zany za dia ny ministra ny serasera io no navoaka teny Betongolo rehefa nitazominy zandary tamin'ny andro ny tetezamita ary io président io filohan'ny tetezamita tamin'izany fahatelo ny volana me tadidio zay sary ariva zahay no navoaka ao Betongolo zay fahatelo ny volana me ary fahatelo ny volana me io ny karazana pression tamin'izany fotoan'izany namoahana anay hoe avoay ireo olo reo avoay ireo mpanao gazety reo mato zany ianao le ray aman-dreny pia manitrikitrika fa hoe droit commun no mahavoaroroy an'io dia tsy mipetraka amin'ilay mampia ianao zany hoe farafaratsy zany ianao nametraka hoe mila jerena tokoa ny mahakasika an'ilay mpanao gazety satria fahatelo ny volana merapitso fa magaga dia le ray aman-dreny pia mihitsy no manome argument an'ilay fanjakana hoe aza miasa saina amin'izany nareo aloha ino any. Ny baribary alina nandritra ny fandaharana manokana ihany koa fa toy ny fanaovana tsinitsinina ny filoha izay lehibe no nataon'ny ministra ny serasera. Satroka aza maratra zany ny zavatra hoentiny le ray aman-dreny pia eto manodidina n'ilay namana mpanao gazety ary tiany anankiray teboka farany mikasika an'izay dia hoe nametra-panontaniana le mpanao gazety gasikara ianao ve monsieur le président no nandray an'le fanapahan-kevitra apiato an'le fandaharana tany anivony hainao manjery président tsy namaly ny fanontaniana makany amin'le président dia nisy ny savika le izy zay le tonga antsika hoe misavy tsaranga filoham-pirenena nametrany an'iny fanontaniana iny ilay ministra no misavika ohatrany hoe tsy hainao mamaly an'izany monsieur le président fa aloha maliko azy dia zao rehefa vita amin'ny valiteniko dia manara-davahana n'iny valiteniko iny ianao fa zany manana ny argument amin'izany ohatrany hoe tia ametraka zany fa mbola mahay lavitra no le président za fanajanao an'ilay sefo dia izy no niteneniny professeur Tendrazana Arvelino hoe rehefa izy no miteny dia manaraka ny arinan'izay zahay fa tiany mifamadika amin'izay tsy avela miteny mihitsy aloha mangina aloha anao président aloha maliko anazy dia inonao hitanao le fa maliko anazy iny le valiny iny fotsiny ny arahanao rehefa aveo na aza miteny tsony ianao mamenatra zany ino maly zany nahitantsika hoe atraizany fahaiza manao an'ilay filohan'ny republika eo imasom-bahoaka no ariary le ministre n'ilay président fa hoe tsy mafehan'izany ady hevitra zany ianao président fa zany mafehan'izany.
marina fa mifanoitra tanteraka amin'izao ny ministeran'ny serasera sy ny olavitra ny mpanao gazety nilaza mazava teo ny filohan'ny olavitra fa tsy misy fahalalany eto amintsika raha nanatra fehezam-boninkazo teny Analakely androany maraina. Ireo olo fitondrana ihany hoy izy no mihevitra fa misy izany fa tsy ny ankamaroany ireo mpanao gazety voageja. Eo amin'izay vaovao ny asa fanaovan-gazety izay hatrany dia marina androany fahatelo ny volana Meny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Nisy moa ny hetsika fanamariana nataony olavitra ny mpanao gazety teny amin'ny tsangam-baton'ny fahalalany asa fanaovan-gazety eny Soarano Analakely. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rendran-tsary ny Tahiriny Aina. Isan-taona dia mariana trano ny daty ny fahatelo ny volana May natao hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Saika mitoetra ho fanamariana fotsiny any anefa izany. Ady hatrany mantsy ny fanaovana ity asa ity eto Madagasikara raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy tamin'ny ity AHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA ity. Anisan'ireo asa rekizisione ny fanaovan-gazety nampiasain'ny fanjakana tamin'ny fampitam-baovaony. Rehefa hitady vaovao anefa tsy nisy varavarana iray izay nisokatra teto Madagasikara. Mihidy tanteraka ny fanjakana. Na ny Reporters sans frontières na ny RSF azy namoaka tao anatin'ny filaharany fa niemitra toerana telo be izao i Madagasikara tamin'ny taona 2024 iny eo amin'izay fahalalany asa fanaovan-gazety izay. Nataony fanjakana fanararotana ny AHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA. Zon'ny olom-pirenena mahazo vaovao dikan'izany tokony zontsika malalaka mitady vaovao. Tsy tokony misy sakatsakany izany. Zontsika anaparitaka ny vaovao azontsika amin'ny zory itondratsika azy. Isa taona izao tsika dia mitaky foana mba halalaka ny asa fanaovan-gazety. Manana andraikitra amin'izany sika mpanao gazety aloha voalohany. Manana andraikitra amin'izany ny tompony orinasa fanaovan-gazety. Manana andraikitra amin'izany ny mpitondra fanjakana samy manana ny anjara birikiny. Rehefa samy mandray ny andraikiny ireo milamina ho azy ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Fa matetika ny lamina dia misy mifanilika andraikitra foana. Ary tsisy afaka mitompo tena fantatra izany hoe izy ny tena tompon'ny fahalalana. Tsia, fandalitra izany, fandalitra kitsarano. Fa isika miara-mahita amin'izao fotoana izao. Indrindra misy ny AHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA ity. Ohatra ny ararotana be ilay izy ameperana ny asa fanaovan-gazety. Inona ny vokany? Manjaka ny tsaosy ny ono-ono. Korotan-tsaina ny fiarahamonina. Tsy fantatra tsony hoe inona azy mino. Nanamariana ity androany ity dia nametraka voninkazo teto amin'ny tsangam-baton'ny fahalalany asa fanaovan-gazety teto Analakely Soarano ny olavitry ny mpanao gazety ho fahatsiarovana ny mpanao gazety maty ny Covid-19. Fa anisany nankalaza izay fahalalany asa fanaovan-gazety ny fanamariana ny andro maneran-tany eo amin'izay fahalalany asa fanaovan-gazety izay ihany koa ny tany Mahajanga-tany. Ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika ny fahitana izay fahalalana izay no fanadihadiana nataony samy mamonjy MBS Mahajanga. Andro raisam-pirenena ho an'ny asa fanaovan-gazety androany sarotra ny asa fanaovan-gazety na ny mpiaramonina sy mpiarabelona ary dia mahafantatra fa voatohitohiny tsaraka ny tokony ho izy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Toy izao ary ny hevitry ny olon-tsotra mahakasika an'izany. Tena gaga zahay aloha. Izay olon-tsotra izany no miresaka eto satria zahay mpanara-baovao. Raha tsisy ny asa fanaovan-gazety dia tsy maharaka vaovao tsony izany zahay. Nefa amin'izao fotoana izany maharaka mandeha vaovao mieritreritra hoe misy vaovao ohatran'izao nefa voatotoana ny asa fanaovan-gazety. Tena voatotoina satria hitantsika reny zavatra ataon'ny ministra serasera reny amin'ny resaka asa fanaovana ny gazety dia lasa tsy maharaka vaovao izany zahay. Ka izay anisan'ny malahelo amin'io zavatra io satria tsy tokony ohatran'izay izany misy lalàna nge izy io e. Fa ilay lalàna moa izany tsy natao hoan'ny zahay le madinika le zay olon-tsotra manaraka vaovao fa natao hoan'ireo le ao amin'ny ministera foana angamba ny lalàna dia izay tiandreo no ataondreo amin'ilay asa fanaovan-gazety. Anisan'ny teraka resabe ihany koa ny teny izay nataon'ny filohan'ny repoblika omaly teto Mahajanga. Indrindra moa fa makasika an'ilay fisokafana ny eto Mahajanga nefa dia mikatona ny andrenivohitra Madagasikara ao. Eny hitantsika reny ka. Za zao mino tsara mihitsy fa iny andriamatoa Gasikara mety fa tsy hiakatra plateaun'ny filoham-pirenena ao tsony iny satria hitanao ny zavatra natao maly vaovao nandeha maly iny filoham-pirenena no antanina dia madame le ministre no tia maly an'ilay zavatra ka ho za hoe raha za tamin'ny toeran'ny Gasikara dia tena nitsiko izy ny teneniko hoe
madame le ministre mbola tsy any aminao fanontaniana fa ty firenena aloha fa rehefa aveo avy aminao any izay ary no mamarana ny fotoana ny vaovao ny MBS tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapizy indray